vaovao ara-pinoana no amaranantsika an'izao fampanam-baovao izao no tanterahana teny amin'ny FJK Makadikely ny fivorimbe ny sampana tanora kristiana amin'ny sondapartany arivo avaradrano tetsy amin'ny kianja maitso na Tsahamamanitra kosa dia namarana ny fankalazana ny faha 520 taonany ny sekoly fanomanana laika rahantsika ireo vaovao ireo. Manatanteraka ny fivorimbeny indray mandeha isan-taona ny sampana tanora kristiana eo anivon'ny sondapartany arivo avaradrano aka androany asabotsy no natanterahana izany teny amin'ny FJK Makadikely. Fiangonana 8 no nahatonga solitena ary 770 kosa ireo tanora nanaraka izany. Ny bahatoerana nandritra ny fanampom-pivavahana ny hira izay nandraisan'ireo antoko-pira avy isam-piangonana Anjara. Ny pastera Lazasoa Rakotondranaivo filohan'ny STK arivo avaradrano kosa no nitarika ny fotoana ary ny pastera Laza Rabetokotany izay président synodaly no nitory ny tenin'Andriamanitra. Izany moa dia nalaina atao amin'ny filazantsara ka araka ny jaonina toko 12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 19. Tamin'ity andro ity ihany koa no nampitana ireo vaovao samihafa ary isan'izany ny fiomanan'ny STK hiatrika ny fionambe nasionaly any Toliarana ny volana septambra 2024. Amin'ny mahafivorian'ny tanora azy moa dia nanakoaka ihany koa ny hira nanaraka izany rehetra izany ny fihetsika maro isan-karazany. Maro ihany koa ireo mpitandrina sy katekista tonga nanatrika ny fotoana ary dia nofarana tamin'ny fiarahana amin'ny sakafo lehibe izany. Fanotanterahana teny amin'ny kianja maitso na Tsahamamanitra kosa ny famaranana ny fankalazana ny faha 20 taona ny orenan'ny sekoly fanomanana laika. Tamin'ny taona 2009 no naorina ity saha ity izay sehatra natao mba hanomanana ireo mpitoroteny, ireo mpiandry ary ny katekista. Maritra 2 sy 3 taona ny fianarana ao amin'ny sefaly ary ahitana azy avokoa ny synodam-paritany FJK rehetra manerana nosy. Tamin'ny ity herintaona nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ary androany sabotsy no fotoam-pamaranana. Ny komitin'ny fankalazana no nitarika ny fotoana dia solitena ny fiangonana Foibe no nitoroteny. Ny teny faneva dia nalaina tao amin'ny Mateo 5:20 andininy 7:10 dia manao hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Nisorana ny tompo fa feno 10 taona ny orenan'ny sekoly fanomanana laika na ny sefaly eo anivon'ny FJK ka ao anatin'izany fa 10 taona izany ny komity dia nanao tsangamato fahatserovana azao fa 10 taona izao izay tsinona kory fa fampitaovana ny sefala Foibe. Seketratra avokoa ireo tsangam-bato nokasaina tao tamin'izao fankalazana izao ary mbola misy izay eo an-dalana fanatanterahana azy. Vonomaro moa ireo vahoaka an'Andriamanitra tonga nanatrika ity fotoam-paranana ity ary tsy vitsy ihany koa ireo avy any amin'ny faritra. Isan'ny vaovao nisongadina tao anatin'ny tsy fampalam-baovaontsika androany ity ary ny fanambarana izay navoaka ny fikambanam-ben'ny eveka eto Madagasikara manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao izay nilazan'izy ireo fa tsy tokony atao ny mpanao politika takalonaina ny vahoaka. Misy kosa ny fampidirana ireo zotra mampitohy amin'ny faritra manodidina ny renivohitra hanao ny asa fitanterana eto an-drenivohitra amin'ny sarany 300 ariary manoloana izay raha moa dia misy ny fitakiana sy fanambaram-pialana natao ny avy eo anivon'ny UCTU. Tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao indray nanaraka ny fampalam-baovaontsika hatramin'ny farany mbola manasanao hatrany kosa anaraka ny toen'ny fandarana eto amin'ny fahitalavitry matv ary mirary alina finaritra ho antsika tsirairay avy indray miaraka amin'ny ity fahitalavitra ity. Veloma tompoko.